raha io misaotra ny amin'ny teninao an'io ariva sy ireo zavatra efa nampianarinao anay ary ny amin'izay mbola ampianarinao anay mankasitraka anao zay fa nomenao fahafana hianatra sy tombo ary iova amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ty afatra an'io ty dia omeko loha teny hoe fotoana fiovana zao. Ny zavatra tena azoko antoka avy aminareo dia fantatro ny zavatra mitondra fahaliana ho anareo eny fa na dia izany aza dia ho resako ihany zany. Resaka momba ny andresena ny fitiavan-tena an'io. Satria tena pahitsiana ny noko fa zao ny fotoana mamety tokoa ivoantsika hiala amin'ny fomba fisainantsika. Miala amin'ilay fomba fijery olonantsika sy amin'izay filazany momba antsika sy zay. Zavatra miseho eo amintsika sy tsy miseho amintsika sy zay. Zavatra ataon'olo amintsika sy zay. Zavatra tsy ataonao antsika. Mila manolotra ny tenantsika sika amin'ny fotoana rehetra ao an'Andriamanitra. Matokony fiahiny antsika. Miala amin'ny fifatoana amin'ny tenantsika. Anary ilay fety lehibe. Aiza re? Raha mbola miandry an'Andriamanitra ianao, anao zay rehetra tiany atao aminao sy amin'ny lalanao, eo amin'ny fiainanao, dia mbola ho sahirana ianao ny ho tonga fitahina ho an'ny olona hafa. Tena dingana faran'izay tsotra zany. Manadino ny tenanao, tsy mijery ny tenanao, na ny tombontsoanao manokana. Eto ny azo fijalianao Jesosy dia manaraha, ary ilay azo fijaliana izay tsika dia tsy fanakorontanana sy ireo karazana fanapotehana ary arety mandringana akory, fa tena ara-baky teny mihitsy dia ny hoe ianao miaina amin'ny zavatra hafa noho ny tenanao. Afaka misy manao amen ve? Zao ary, mamelana nareo iteny fa betsaka amin'ny olona any an-trano manana olana fitiavan-tena. Tsy voatery manao ty tena nefa ianao, fa saika hita manerana ny tany rehetra izay iainanao zany. Ny zavatra tiantsika atao dia mianatra ny hoe tsy tia tena. Ahoana no ahafantaran'izany sy ahalalana fa tsy tsara zany ary fantaro tsara fa mampiala antsika amin'ilay fiainana tsara indrindra. Efa noman'Andriamanitra ho antsika zany. Dia ara-baky teny mihitsy io ary tiako asehonareo amin'ny fomba maro isan-karazany ty zavatra tiany io ariva. Fa arakaraka ny ifantohanao amin'ny tenanao, tsy miteny akory hoe amin'ilay fikarakaranao ny tenanao araka ny tokony izy tsara, tsy miresaka momba ny hoe aza miany fahasalamanao sy ny vatanao, tsy zany akory ny resako eto fa araka ny ezanao hitady izay asambatra ny tenanao no vao mainka ahatonga anao tsy hanam-pahasambarana. Tokana ihany ny fomba ahatonga anao hanam-pahasambarana dia ny fahantokinao an'Andriamanitra anao izay rehetra tokony ilainao amin'ny fiainanao manokana. Na dia tena lavitry ny fampahirezana azy ianao, za aloha dia efa nianatra ny tsy vaky loha mihitsy na dia tsy misy olona mampahira mihitsy azy. Ny zavatra mila ataoko fotsiny dia miteny an'Andriamanitra fa mila fampahirezana ary avy eo dia matoky azy fa hanome zany amin'ny lalan'ny olona izay efa natokany hanambatra zany amiko. Ary tena magaga ny habe ny fampahirezana azoko rehefa manao an'izany ary toa mahafinaritra zany ny mahita lasa-dala amin'ireo satria tsy mba miteny nanao an'izany izy ary lasa-dala amin'izany satria tsy mba miteny nanao izany ireo ary lasa-dala fantatrareo olona izay tarihako ihany koa satria tsy mba manoratra na miteny zavatra tsara izy ireo fa dia mifanohatra amin'izany indray azy satria mitaraina foana. Aizy amin'izao misy aminareo ve saika tezitra amin'ny olona satria tsy mba nampahery anao izy ireo raha tokony anao an'izany eny fantatrao eny. Nahoana adininy avokoa momba izany aza tezitra aminy ianao fa tsy fantan'izay ataony. Ny tiako lazaina ny olona akory tsy manana tanjona ny ahatonga ny orosy mijaly. Zao, eny angamba ny sasany mety zany ny ketrehany kanefa fantatrareo tsara mihitsy fa manana olana maro ny olona. Maratra ny ankamaroany. Ary sika dia miditra ao anatin'ilay fijaliany, miditra ao anatin'ny korotam-piainany dia avy eo koa sika maratra fa tsy fidin'izy ireo ny anaonao an'izany fa toy ny zavatra efa fanaony amin'ny olona zany. Tsy magaga. Jesosy raha ny teny fa mila mamela ny helony sy mivavaka ho azy ireo sika. Ary manantena fa izavatra io eo amin'ny fiainany. Tsy midika zany fa hipera-potsiny ianao dia avelanao naroatranao ny olona, fa midika zany fa raha miezaka mitady olona ianao anao izay heverinao sy tianao fa tokony ataony aminao dia manatona n'Andriamanitra miaraka amin'izany. Andeha sika ny ariva hanomboka hianatra andeha amin'Andriamanitra mihoatra n'izay zavatra ataontsika. Andeha sika hitodika amin'Andriamanitra ary hijery izay zavatra afaka ataony ho antsika. Reraka mihitsy taloha niezaka nifantoka tamin'ny tenako manokana, tsy miaina intsony amin'ny fihezahako hampifaly ny tenako ary misy zavatra mampiome hafahafa ny seho, sambatra lavitra ny fiainako taloha rehetra. Renao ve ny zavatra nolazaiko? Ao ve nareo tiako lazaina indray izy tsy miaina intsony amin'ny fihezahako mampifaly ny tenako ary nisy zavatra nampiome hafahafa ny seho, sambatra lavitra ny fiainako taloha rehetra. Mihevitra fa mila verina amintsika indray mandeha zany. Aza miaina ny ampifaly fotsiny ny tenanao. Atodio any amin'Andriamanitra ny adinao. Avelao izy andraikitra ny fanarenana ny dingana ataonao.
omeo an'Andriamanitra ny adinao. Alazao azy fotsiny hoe raha te hifaly tsy maintsy manao zay mifaly ahy ianao. Raha tokony azo fahafapo raha tokony azo zavatra heveriko failako amin'ny fiainako de tsy maintsy menao azy zany, reraky ny mandalo ady reraky ny mitola amin'ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra, reraky ny sahira-tsaina amin'ny fotoana rehetra, reraky ny lasa-dala amin'ny olona satria tsy mahafaly any zavatra ataony. Andriamanitra raha mba faly sy afapo sy manana ambiampy sy voatamantsy miankina aminao zany. Ary amin'ny fotoana mahamety lasa raharanao mihitsy ny manana tanjona ny fitahiana any amin'izay rehetra alianao. Tsy mila miandro mahatsapa toy izany ianao. Ataovy miaraka amin'ny tanjony zany. Mavita ve sika farafakeliny indrindrany anapa-kevitra hita olona ray isan'andro. Ray fotsiny atomboy amin'ny olona ray fotsiny, ary angamby olona ray io lasa roa ary lay roa lasa telo ary arakaraky ny tsy heveranao be ny tenanao manokana no ampitombo betsaka ny fifalianao anatinao. Mandresy ny fitiavan-tena, Jaona 2:20, 17. Tombona ve fa zavatra afaka azonao ampiasaina ve io? Lazaiko aminareo marina article lay teny nisafidiny Jesosy teto. Ambarako aminareo marina. Tena teny mihitsy izy. Eno zavatra tena maritra indrindra ny zavatra ho lazaiko aminareo. Lazaiko aminareo marina, de marina tokoa raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty de mitoetra voiray fotsiny. Tsy ho tonga betsaka mihitsy io fa velona foana izy. Fa raha maty kosa izy de avokatra be mihitsy de izy fijinjana lehibe tsisy ohatr'izany. Ary tena mahagaga mihitsy zay rehetra lazainy soratra masina eo amintsika mazava ho azy. Jesosy lay voambary zay maty sy latsaka tao amin'ny tany, ary noho ny fahafatesany lasa voaloateraky ny lehilahy rehetra izy. Ary ankehitriny no zany voiray izay nafafy zany ny voan'ny fiainany na ny lorany ny aina. Ary ankehitriny eto avokoa sika anio ariva, ary tsy isika reto ihany fa arabaky teny mihitsy de ireo mpino antapitrisany manerana zao tontolo zao. Kristy nanome zao tontolo zao fanantenana tamin'ny alalan'ny fanaovana lay asa fanoloran-tena zay nanolorany ny tenany. Manana izay friana izay sika matetika ary miezaka miaro tenantsika, miano tenantsika manokana, makantoka tsara fa mety tsara sika ary tsy misy olona ankatombony amintsika. Manana rariny, mahazo ny anjara tsara ary ny olona rehetra tokony karakarahantsika amin'ny tokony izy. Kanefa araka ny ezahantsika anao zany no maharatsy ny zavatra mitranga sy atonga antsika tahotra ihany koa. Fantatrareo fa raha miezaka ifatoka amin'ny tenanao ianao de misy foana ny olona mampatezitra anao. Faly afa io zazavavy ambany io de tia ny afatra etiko. Ny tiako lazaina misy olona ve ao an-trano ao sasatry ny miaina satria tsy misy olona mihitsy mitondra anao arak'izay fomba heveranao fa tokony hitondrany anao. Mpampiasa tsy mba nandony karaha mamendrika ao teneno Andriamanitra. Mandehana mpitiavana miaraka mpampiasanao mivavao azy. Taovy izay sain'Andriamanitra ataonao. Mandehana mpitiavana miaraka mandehana miasa mitondra tenao kristiana ary jereo sy tazany fotsiny zavatra ataon'Andriamanitra ho anao. Jereo sy tazany fotsiny zay zavatra ataon'Andriamanitra ho anao. Fa araka ny ezahantsika hifantoka amin'ny tenantsika no ampiana ny fomba ahafahasapahantsika ny fitahiana magaga ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Tena mahafinaritra anie mahita hoe tsy mifantoka be amin'ny tenanao ianao ary mamela an'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao raha toa ka tsy nanao zany mihitsy ianao. Fotoana fiovana io. Mientanentana amin'ity afatra ny oaly ity satria tsapako ato amin'ny fanahiko fa maro aminareo no andeha zay le izy. Zay le izy miala amin'ny fifatoako amin'ny tenako tena ariko lay fiezahako mifantoka amin'ny tenako sy fakanantoka fa tsisy olona andratra ary zao no zavatra tiako ataon'ny olona amiko ary manana ny fombako ary tiako ny olona hanana fijery tsara sy andray amarina. Nafoiko daholo zany Andriamanitra. Ka zay rehetra mitrangy eo amin'ny fiainako de miankina aminao. Apetrako eo aminao ny fitokisako amin'ny fotoana mamety, amin'ny fitahiana mananampy, amin'ny fanomezana ny vola zay ilaiko amin'ny fahazokorana amina tsara izay ilaiko. Matoky anao fandray tanana manomboka ny oalina. Afoiko zany omeko anao ary fety sy ifaly
Fantatrareo zany noararotina tamin'ny fahazazana zany zavatra mora ny anarako indrindra dia tsisy olo afaka havita andeha hikarakara tsony. Ka tapa-kevitra fa hikarakara ny tenako manokana. Ka tsisy olo afaka andratra andray ary tsisy olo afaka nositosika etseroa ary tsisy olo afaka hiteny amiko izay ho ataoko ady ny voako tao. Tsy nandany taona maro be nitadavako lalana ny alako tanteraka tamin'izany mihevitra ianao fa miaro ny tenanao tsy voaratra fa marina dia ianao ihany mandratra ny tenanao amin'ny fotoana rehetra izay iainanao, mandratra ny tenanao ianao. Apetra ho aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no ia anareo. Andriamanitra no ia antsika rehefa atsahantsika ny fanaovana izany ary mbola eo ihany tsy mitena hoe ny tiako lazaina mampianatra ny olona ihany tenany mila matory ianao, mila misakafo araka ny tokony ho izy, mila miala voly, mila miome, zany hoe ianao mila misy avy mila takatrao, tsy miresaka momba ireo karazany fikarakarana tenanao reo fa miresaka momba ilay zavatra hafa zay izanao foana hatrizay mba azonao antoka fa tokony handray anao tsara ny olona. Ahoana momba, ahoana momba, ahoana momba. Efa manakaiky ny volana May sika ary tsy mbola nanao lay robot nandray mandeha za tamin'ity taona ity. Lazaiko anareo fa za tena olona tia tena taloha. Oh, ny marina dia tena olona tia tena taloha. Za ririany ny tao anatin'ny lohako. Za ririany ny tao anatin'ny lohako. Ary fantatrareo raha iny Dave andehanao golfiny zavatra sainiko voalohany dia hoe ka ahoana ny momba e. Ary rehefa nandeha nijery baolina Dave, ahoana ny momba? Ny zanakay rehefa nandeha niara lalao tamin'ny Dave nivelany ary za kosa nanao asa tao an-trano dia zao azonao tsy navita nanao asa intsony aho fa nandeha nivoaka sady nampifaly ny tenako kanefa tsy zany fa tianao lay asa ka noho izany dia tsetra ny tenako aho. Alefa azy. Ary amin'ny zavatra rehetra dia ahoana ny momba? Ianareo, ahoana ny momba? Rovina ny olona no andehanao zavatra ho aho. Ary nanomboka vao maraina be mihitsy amelohan'ny ora tena ny foazako ny hevitra momba ny tenako manokana. Izy aminareo ty izany. Ary tao anatin'ny taona maro dia maro nandro teo mifandriko andra maraina ary tsy le mbola ny tena ny foiny dia nieritreritra hoe ahoana nafako mahazo an'i Dave mba tsy hanao izay zavatra tiana atao amin'izay andro izay fa hanao izay tiako dia fantatrareo ahoana ny afako mahazo ny zanako hanao ny raha tao an-trano mba afako maka aina fotsiny ainao sy mba mifaly. Fa tahaka ny hoe tsy mihevitra afa-tsy ny tenako fotsiny dia matory fotsiny ambony fandrina. Mihevitra momba ny tenako ihany fomba tena ratsy rindry zany anombohanao ny andronao satria nahoana anao na zavatra natomboko ao dia ho tahaka izany foana fandehan'ny rehetra mandritry ny andro. Tsara lavitra anao ny miala mpandrina sy ny tanjonao dia mieritrereta Andriamanitra inona no azoko atao amin'ny hafa androany. Ahoana no afahako tonga fitahiana lehibe ho any ankonako androany, ahoana no tonga ho vady tsara androany. Ny fotoana farany angatahako tamin'Andriamanitra zany dia laza tamiko izy nikarakarako ny sakafo maraina ny Dave. Satria za tsy dia any fandrahoana sakafo loatra intsony. Reraka ny olona rehefa mitena hoe za no karakara sakafo maraina. Noho izany mila vony ianao rehefa mangataka amin'Andriamanitra ny zavatra izany. Kanefa tena fiovam-piainana ho aly izy. Fitsipika izay zaraiko aminareo anio hariva dia iray amin'ireo fanalahidy teo amin'ny fiainako izay nampiala teo amin'izay nisy ataloka nitondra aina amin'izay misy ankehitriny. Za dia nandrina ny teny fatoko tamin'ny tenako fa ny fanomasina nanomboka nanangana tao apoka ary hoy izy hoe fantatro ny fahavalo. Tonga ary nanomboka nametraka fisainanao andohanao vao maraina be mihitsy ary tahaka ny manao izay zavatra hitondra ratra ho anao mandritra ny andro. Zay no ataony mampatsiaro momba ilay robot kely ianao. Tonga ny devoly ary izy dia tahaka ny ahoana momba, ahoana ny momba, ahoana ny momba, ary ahoana ny momba. Ary eo dia ampidinao ambony gorodona ny tongotra dia zao ny fomba fijerinao anao mandritra ny tontolo andro. Ahoana ny momba, ahoana ny momba, ahoana ny momba, ahoana ny momba, bip bip, ahoana ny momba, ahoana ny momba, ahoana ny momba. Tsy azoko mihitsy izay zava-miafina momba ny robot kanefa efa mba nanao ilay izy ihany tany andeha tany Afrika. Efa nisy ankizy kely nandeha nivoaka nanao mission tany dia nanao hoe ahoana momba, ahoana momba. Kanefa tsy haiko fa tonga foana afatra hoe mifantoka loatra amin'ny tena tsikisika nefa
tsy zany no tokony fomba fiainantsika ohatry ny fitiavan-tena na ohatry ny tsy fitiavan-tena leo jerentsika amin'ny fijery tsara miaina mba hakasitran'Andriamanitra fa tsy hakasitranao rehefa manao zany ianao tiako ianao raha mba mijery zao teny zao mandeha manao fandanina ianao fandanina ao amin'ny fanjakany ary amin'ny fotoana iasantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mahazo tombony be dia be foana isika valiny goavana be tamin'ny fandanintsika raha miaina ka manandratra ny fiainan'ny olona hafa manao fandaniana zay raha toa ka tsy tezitra na mikorotana rehefa tsy mahazo zay ilaiko manao fandaniana zay satria rehefa mahavita manao ny marina ianao rehefa tena sarotra manao an'izany na mahavita mamafy votsara ianao iny votsara nafafinao iny dia vokarazany hafa mihitsy tondra vokatra aingana dia aingana raha manohitra ny saiko foana tsy fantoka amin'ny tenako dia mbola manao fandaniana zay tsy voatery mihevitra manokana foana hoe ahoana moa ny momba ahoana ny fiheveran'ny olona ahoana ny afahako makasitraka ny tenako ahoana no azoko izay ilaiko mba tsara ve aty sa ratsy koa ve za aty eny fa na ny fiheveranao ny faratsianao foana aza dia mbola hifantoka amin'ny tenanao andohanao foana zay fa azo ny fifatoanao any amin'i Jesosy raha misy olona fantatra fa sahirana tsy mila fanampiana dia tsy azona ny zavatra lehibe afahako manampy azy moa tsy zavatra tsara ve zany mampiasa foana volana zavatra hitahina olona fa aza mampiasa olona azona volana zavatra averiko indray mandeha mampiasa foana volana zavatra hitahina olona fa aza mampiasa olona azona volana zavatra amen Andriamanitra nanome antsika loharano zay rehetra monina avy any amin'ny tandrefana dia manana loharano manana zavatra isika raha mihevitra ianao fa tsy manana zavatra jereo manodidina anao ary magaga le izy zay zavatra teo heverinao fa tsintsina mihitsy no afaka ho fitaniana lehibe ho an'olona hafa eny fa mety mame zavatra olona angamba ianao ngamba mety tsy ilaina akory ilay zavatra fa ny zavatra tena ilaina dia ilay fitahiana mba hafantarany tsotro zao fa misy olona hafa mihevitra azy ireo manana fahaizana manokana isika amin'ilay tsika amin'ny endritsika ary afaka manomboka manao zany isika ny tena vokatra lehibe indrindra teo amin'ny fiainan'i Jesosy dia ilay fiainana tsy nisy fitiavan-tena ny tena vokatra lehibe indrindra teo amin'ny fiainan'i Jesosy dia ilay fiainana tsy nisy fitiavan-tena Matthieu 12:17 koa ny voany no afantarana ny azo ny voany no afantarana ny azo raha misy faratsiana ao anatiny dia olo ilay voankazo raha misy zavatra tsara ao anatiny dia ho tsara ilay voankazo tsy mila fantarina tsony raha hoe paoma ve io azo io sa tsy paoma afaka miteny amin'ny lalan'ny voany eo fa paoma io tsy mila misahirana mamantatra tsony rehefa ny Florida raha toa ka voasary ho azo io fa hitako fa voasary io satria voasary ny voankazo eo amin'ilay azo ary ny kristianina koa tokony amovo tsara mba tsy hahatonga ny olona ho sahirana mantatra hoe kristiana marina ve sa tsy ianao tokony afaka ilaza izy ireo fa misy zavatra tena miavaka mihitsy eny amin'ny fiainanao ary zany dia avy amin'ny vokatra ny fanahy rehetra raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy fa raha maty izy miankina amintsika zany fa raha maty kosa izy dia vokatra vo be da be tianao isy vidiny ve ny fiainanao tia metraka lova ety ve ianao rehefa tapitra ny andronao ety an-tany tia mpianatra ny zanakao zavatra ve ianao araka ny ohatra sy fitondran-tenanao aza mangataka azy ireo anao zavatra ray raha mbola mijery anao manao zavatra hafa izy ireo amen zao Korintiana 2:10 tena soratra masina zay tiako tanteraka ty ary maty hamonjy ny olona rehetra izy jereo ty mba tsy ho velona ho an'ny tena ny tsony zay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy tena soratra masina lehibe zany antony raha isan'ny nahafatezan'i Jesosy fanampy ny namelana ny elontsika rehetra dia ny tsy hivelomantsika amin'ny fitiavan-tena sy ny fifatoana amin'ny tena tsony satria rehefa maty sika dia maty
rehefa niaraka taminy sika araky ny lalàna sy araky ny fanahy teo amin'ny azo fijaliana rehefa maty izy rehefa nitsangana indray izy de natsangana amin'ny fiainana vaovao sika ary zao zany hoe ny marina de maty tamin'ny ota sika misy apahany eo aminao mankala fahotana manaratsy fahotana ary tsy te hanota nofo anefa sika no zany misy apahany hafa amintsika mbola manana zay filana amin'ny ota zay no zany de voany zany sika miaraka amin'ny sitrapo malalaka isafidiny anaraka an'Andriamanitra na ny sitrapony nofo ary mitoy foana zany mandritry ny andro ny tontolo andro rehetra apetraka eo alohanareo fiainana sy fahafatesana fidiana ny fiainana de ho velona ianao sy ny taranakao rehefa tsy mifidy ny anaraka safidy tsara ianao ny ampiandohana mihitsy de mandalo atsarotra ianao satria ny devoly de hiado anao amin'ny fomba rehetra araky ny fahazaranao mandray fanapahakevitra tsara no amora ny azonao zavatra ary lasa toy izany foana ny fiainana tahaka ny tontolo vaovao zay avy eo anaty mivoaka ety ivelany ary tozary lasa fiainanao zany amen tam'izany iana tao amin'ny fahotana nanota foana nandritry ny andro ary mahalana vao manao ny mety sy zany ankehitriny anefa manao ny mety amin'ny fotoana rehetra ary mahalana vao mila mifantoka amin'ny tenako manokana andro ny fitiavatena nefa de raina ny tompo fa tsy fomba fiainako isan'andro tsony zany tsy miaina tahaka an'izany tsony ary tsy voatery miaina toy izany koa ianao efa matoa izy ka no zany tsy voatery miaina ho zasa mirery intsony fantatra ilay soratra masina ratsilatsaka ao amin'ny tany ny voambarika maty de mitoetra foana izy hitanao raha tsy tiatsika ho faty ny tenantsika de manana ilay fahatsapahana ho irery eo amin'ny fiainany sika satria isika irery ihany no miainao za ihany ary misy ary misy za maromaro ary mifoany ampizy de mbola za ihany fa lalana tokana fahatsika mankany amin'ny fiovana marina de rehefa sika manarila hoe za any amin'izay tsy afahantsika mampijoro lay zatsony tsy te handany ny androm-piainako ifantoka amin'ny tenako tsony ary efa tonga eo amin'ilay fotoana hoe tsy mampaninina azy anaovanao Andriamanitra fantatra fa tsara ianao ary manao zay tianao atao ianao kanefa tsy afaka manao ilay asa zay niezahako ifantoka amin'ny fahaletenako tsony